de be tokoa ny olona tratra ny aretina io na samy mpianatra ao ampianaranao ary misy mpianatra mba mahay de misy mialina le mpianatra de akan'ireo mpanao ody sy ny sisa hoe ndao vonoina ranga io ndao misaviana io mba ho lasa dala mba tsy ahay ninina ao ampianaranao na samy eo fianakaviana koa de misy koa zany samy fianakavianao de prêt-à-pot de misy tafitany anankiray de misy tsy tafitany sasany de mialina n'le tafitany efa prêt-à-pot de ao koa ny samy fianakaviana hoe mba tafita ny fianakaviana anankiray ery fa ny aty tsy tafita de fa am'izay manan-karena miavinavina ery tsy afampiriny zay manan-karena de velom-pelonana de any amin'ny toeram-piasana any koa rehefa mba misy miakatra grady ny namana sasany mba miakatra toerana avoavo de misy mpiara-miasa velom-pelonana koa dia am'saviny le mpiara-miasa aminy mba harary mba hibotsina ny kibony mba hivotony ny tanany sy ny tongony mba alemy de tsy afaka miasa intsony satria velom-pelonana fa ny tena raharaha na de samy zanak'Israely aza de misy koa zay felonana zay de nendray tonga koa zany na de eo samy mpanompon'Andriamanitra ary de misy koa zay felonana zay koa ny sasany hoe satria mandeha ny sasany de ny sasany tsy mandeha de velom-pelonana le mpanompon'Andriamanitra tsy mandeha de lasa manenjika ny rahalahiny manaratsy ny rahalahiny de manapotika ny rahalahiny de tahaka ny zavatra nitranga tamin'ny Josefa ihany izany toetra izany satria nanonofo izy ka io nofo io de milaza fa iekoka eo natreny reo rahalahiny sy ireo fianakaviany nefa izy ny zandriny indrindra izy koa ny anakeny zany izy reto ka vokatry zay felonana zay de tonga hatrany amin'ny fanamelona ho faty ny Josefa mihitsy ny tetikadin'izy ireo rehefa ny rahany ray ny Josefa hitondra sakafo any amin'ireo rahalahiny miandriondry ihany fa sao de lany vatsy de tonga Josefa hitondra sakafo ho azy ireo hitondra soa ho azy ireo fa inona natsetrin'izy ireo an'izany Genesis 7:7 ary nanatazana azy eny lavitra eny rahalahiny koa raha tsy mbola nanakaiky azy Josefa de nyray tetika hamono azy izy de nyresaka hoe izy indro tamy ilay mpanofy ko ankehitriny andeha vonotsika izy ka atsipitsika any anatin'ny anankiray amin'ireo lavaka ireto ary de ao ka ho lazaintsika hoe efa lany biby masiaka izy de ho hitatsika am'izany na hanao ahoana ny nofiny jereva zany toetsaina izany de ampitao amin'ny zava-misy enatsika am'izao fotoana zao ne zany hoe naminany ty i Josefa ty zany tamin'ny alalan'ny nofo io ekoko anatreny daholy ro rahalahiny rehetrarehetra ireo trany amin'ny fianakaviany de hoe ty ary le mpaminofo ty le mpaminany mba tsy lazana hoe ty le mpaminany sandoka fa mialany fa andeha ho vonoitsika io de ho hita ho tateraka ve ny faminaniny ho tateraka ve ny nofony hoe ekoko ny lohany zany itsika amin'ny rahalahava fa andao ho vonoana de ny fofony ainy Josefa am'izay ry rahalahy reto na atsipy ny tany andavaka tany Josefa zany ny toetsaina nisy tam'izany zay manatsaina aoko izy eno zay lazainy fanahy amin'ino ozy izy amin'ny fiangonana de ampitao koa ne zany za tsy mirere am'izany hoe za Josefa na za iza fa jerevo koa ne ty mahazo ny tenan'ny pastera Mayolo tyko na de tsy tokony ho atao ary de tsy maintsy natao terina sina hoy ny tompony andraiky sivy mpiambina manodidina anao any fa tsy azo antoka tsony ny ainao fa enao mpaninofy milazalaza nofy rehetrarehetra io fa misy olo fofony ainao any na ny mpitandro filaminana namana azy de miteny zany mafiso ny fiambenana de hoy indray ny rahalahy ao amin'ny tompo fa nga efa natory ny anjeliny Jehova no sina mpiambina koa efa tsy miambina tsony zany ny anjely ahoana izy ty de za moa zany le be vazivazy ty de roy za hoe ny anjely ara-panahy iny ka ny anjely de miambina zay varatra alefan'ny satana na ny devoly alefan'ny satana fa ny olona miambina ny aranofo ka raha misy olona aranofo miazakazaka avy any de amono anao de mba misy aranofo mba miaro anao fa nao amin'ny baiboly aza ne ny mpanjaka de tenen'ny mpaminany mihitsy arao ny mpanjaka na mivoaka na miditra ambeso ny tanànany na any am-piangonana ny tranony ny vady aman-janany embeso
hoy ny baiboly hoy ny mpaminany Samuel tamin'ny mpanjaka zay vao napetraka ka na mivoaka na miditra ny mpanjaka dia ambeso ka raha misy mamaky ozy izy dia voloy zany hoe raha misy manafika le mpanjaka dia ny mpiambina mamono an'ireny ozy izy tamin'izany dia inona ny zavatra nitranga dia nalefa ny zareo tokoa i Josefa tany an-davaka hoe vonoina satria ho hita eo ho tanteraka ve ny nofon'izy io fa raha maty io dia tsy tanteraka ny nofon'izy io kanto moa Andriamanitra zany nampanonofy ny Josefa dia nisy tamin'ireo rahalany Josefa ireo ihany nanao hoe tsy mety ny ataontsika fa aloha miditsika ho andevo izy dia mba avy loha izy andehany amin'izay alehany any dia namidiny zareo Josefa dia Ismaelita anankiray no nividin'ny Josefa dia lasa andevo dia noentina tany Egypta rehefa tonga tany Egypta i Josefa dia nividin'ny Potifara kapiteny ny lehibe ny mpitondra ny maramila ny Egyptianina dia nitonga tao tokantranony ny asa sy nanompo tao izany Josefa izany ka izany Josefa izany rehefa tonga tany Egypta dia niasa tany an-dapo ary rehefa niasa tany izy dia nomban'Andriamanitra ary tiany patron izy ny mpiasa tiany patron indrindra ary rehefa tiany patron indrindra izy dia tovolahy sady taviny volony sady bogosy ny be detanty hoy ny tanora taratara tamin'ny Josefa indray ny vadin'ity Potifara lehilahy Egyptianina tandapany Farao ity le raha matoa zany tara tamin'ny Josefa satria tsara tarehy be Josefa sady tovolahy bogosy be dia raha tsorona ndresaka ny kôtikôtiny madama i Josefa tonga dia ny kôtikôtiny ary tsy vita hoe ny kôtikôtiny fotsiny fa tonga diny dia fa tairo avianao aty malalaka ny tanàna patron fa lasa alefaso araky ny fomba fanao mazatra zay tsy hitany maharatsy azy rehefa tsy eo patron dia manivaky madama satria lasa lavitra fa tsy nanaiky Josefa tena ny fanananareo rehetrarehetra ozy izy dia nameny patrona ho feheziko enao reriny tsy navelany ho feheziko sy ho fihiniko narovany tamiko fanifananana rehetrarehetra dia nofeheziko daholo zay naovako azy fa ianao ihany madama tsy problème zany série avy moa anao ty bisou aloha azafaty ozy izy Josefa tonga dia lasa Josefa nilefa dia romotro madama dia izy indray nioraka ory mpiamina aingina anao fa ny violé Josefa tato dia rehefa niantso vonjeo dia nilefa iny izy io ny akanjony mbola eo tonga ny vadin'ny madama tonga dia ndeha lazainy tamin'ny madama tamin'ny ramoseny hoe le andevolanao io zay tena tianao sy atokisanao io ane saika ny violina na tato hoe dia efa niantso mpiambina vao nilefa izy ty mbola akanjony ty iza koa ny ray mpianakaviana manambady ohatry zany ka hoe mpiasa lahany tao ny mpanompony tao no nanolana ny vadiny ka tsy ho toriny any amin'ny tribunal tsy ho gadrainy izy amin'ny mampanjaka manam-pahefana azy tezitra koa ranao tsy mba napoiziko anao ry Josefa zay olona natokisako hatramin'izay nanodikodina vato tena marina ao tsy nanao an'izany patron dia ahoana eo akanjon'ny lahy io mbola manday ihany lahy tsy le mba mitsotra ny eloko ibaboana mody ka tsy nataoko any le izy ka i madamako ve dia andainga an'izany izy ary mitomany mihitsy eto gadry alahy tokoa Josefa tena ampidirana any amponja maro koa ny olona migadry any amponja any fa tsy nanao inoninona fa voaendrikendrika fotsiny dia ny marina mitavojavoja tsy maneo ny lainga tsara lahatra firy ny avatsika na ny zanakitsika na ny prêt-à-pot amintsika namana sy tapaka mpiara-mivavaka migadra no ny endrikendrika fotsiny dia migadra any amponja any fa rehefa manao ny marina manao dia misy zava-magaga ataon'Andriamanitra foana fa na nigadra tany ary zany Josefa dia nisy zavatra nitranga atao amponja tao nahita fity tamin'ny mpiara lehibe ny fonja tao izy dia mba nameny tao toerana tsaratsara fa tao mifonja nipetrahany tao dia nisy olona voagadra niaraka tamiko tao mpitondra kapoakan'ny mpanjaka amin'ny fanasana zany sy ny mpanao mofony pâtissier zany sy ndray mpiservira gadra niaraka taminy tao nanofo koa reo izy gadra reo lahy ireo ao amin'ny Genesis 7
ary tsy hay nilaza ny heviny dia nanontany ny Josefa hoe inona ny dika ny nofona io. Genesis 7 ovakitsika manomboka ny andininy 15. Ary nanofy izy roalahy indray alina dia ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofo ny mpanjakany Egypta izay nifatitra tao tranomaisina ka samy nanana ny nofony araky ny hevitry ny nofony avy. Ary Josefa nakao aminy noho ny maraina ny andro ka nahita azy fa indreo malahelo tarehy izy dia nanontany Josefa ny tandapany Farao izay niara nifatitra taminy tao tranony tompony ka hoy izy nahoana no malahelo tarehy zato ianareo ankehitriny. Ary hoy izy roalahy taminy nanofy izahay ka tsy misy malala ny heviny. Dia hoy Josefa taminy tsy avy amin'Andriamanitra va ny filazana ny nofy e, matsiny ianareo lazao amiko zany. Dia nambarany lehibe ny mpitondra kapoaka tamin'ny Josefa ny nofiny ka hoy izy taminy nofy koa fa indro no nisy taom-boaloboka teo anatrehako ary ilay taom-boaloboka ny sampana telo ka noho ny tsimoka izy dia niposaka ny vonony ary ny sapahony nahavanina voaloboka masaka. Ary teny tanako ny kapoaka ny Farao dia nalaiko ny voaloboka ka nofiaziko eo amin'ny kapoaka ny Farao dia natolotra eo tanan'ny Farao ny kapoaka. Ary hoy Josefa taminy zao no heviny ny sapany telo dia atelona ato anatin'ny atelona dia asandratry Farao ianao ka apodiny eo amin'ilay nipetrahanao dia nolotra kapoaka ny Farao eo tanany ianao tahaka ilay fanao fahiny fony ianao mpitondra ny kapoaka mba tsarovy aho rehefa mahita soa ianao trarantitra ianao iantrao aho dia lazao amin'ny Farao aho ka avoay amin'ity trano ity. Izany hoe ilay nofin'ilay mpitondra kapoaka zany dia mazava be hoe ho afaka atao amin'ny fonjy ianao, afaka atelona iverina amin'ny plasinao ianao. Tsara hoe directeur anankiray voaroka na DG anankiray voaroka na ministre anankiray tavala amin'ny toerany na président niala tamin'ny toerany dia nahazo nofy dia ay ny dikany nofy niverina amin'ny toerany ianao. Fa zao rehefa mba tafaverina amin'ny toerana amin'ny lapam-panjakana anao mba tsarovy mba ampalazao amin'ny mpanjakana mba avokato hoy Josefa izany. Dia ilay anankiray faharoa ny dininy 12. Ary rehefa hitan'ny lehibe ny mpanao mofo le chef pâtissier zany fa tsara ny filazany ny hevitry ny nofy dia hoy izy tamin'ny Josefa zaho koa na nofy ka indro ny loloha karaba telo feno mofo fotsy a ary teo anatin'ny karaba ambony indrindra dia misy fihinanan'ny Farao samy hafa karazana rehetra fanao ny mpanao mofo ary nohan'ny vorona teo anaty karaba izay no lolo aviko izany. Dia namaly Josefa ka nanao hoe zao ny hevitry zany ny karaba telo dia atelona ato anatin'ny atelona no isandra hasandratry Farao ho afaka aminao ny lohanao ka atona mihazo ianao dia hoan'ny vorona ny nofinao. Nefa lera namana zany mba fomba falifaly ha ohatra ny baolina be ny nofin'le ry zany ny koziny a alao mba lazay koa ny anahy sao dia mba tena mba ilamina koa mba ivoaka tato ka izy ivoaka tao fa hotapahana ny lohany zay ny dikany heviny. Dia mba eritrereto ty raha namana ty na enony hevitry ny nofy mety ilazan'izao le raha namana io za tsy mino an'izany e, za raha mivoaka tato dia mba ho tonga amin'ny lapa koa fa za tsy mino an'izany no hotapahana zany loka fa samy nangay teo izy roa lahy zany 20. Ary tamin'ny andro fahatelo izay nieran'ny taona naterahany Farao dia nanao fanasana ho amin'ny mpanompony rehetra izy dia nasandratry ny lohan'ny lehibe ny mpitondra kapoaka dia nasandrany ny lohan'ny lehibe ny mpitondra kapoaka sy ny lohan'ny lehibe mpanao mofo teo amin'ny mpanompony. Ary ny lehibe ny mpitondra kapoaka dia napodiny tao amin'ny fitondrana kapoaka indray ka dia nanolotra ny kapoaka teo an-tanan'ny Farao izy. Fa ny lehibe ny mpanao mofo kosa dia nahantony arak'izay efa nilazain'i Josefa tamin'izy roa lahy ka andro tsy mba nahatsiaron'i Josefa ilay lehibe ny mpitondra kapoaka fa nanadino azy. Misy tokoa olona dia tsy mba mahatsiaro ny soa atao betsaka mihitsy ny olona tsy mba mahatsiaro ny soa atao. Tsika zao dia nomeny mpitondra fanjakana an'ity toerana ty hatrany amin'ny ministra mihitsy nanome lalana an'ity toerana ity mba hivory itsika satria tsy mahazo mivorivory any amin'ny EPP any zany satria misy ny peste ary efa nahazo piste dia nalefa ny poste dia tonga any amin'ny tokantrano ny tsiraray avy zay nidirany io peste io ka raha ny tokony hoe izy tsy tokony anao fivoriana eto so sanatria misy peste fa itsika dia nomena lalana dia mba ndray andro any mba tsarovy ny directeur moa sa directrice ny eto pasteur erzao directeur raha matoa directrice ity EPP ty mba tsarovy izy ndray andro any nanome ty toerana ity. Tahaka zany koa ny chef zapy ny chef Cisco ny draine ny ministre ny fampianarana mba tsarovy izy rehefa ndray andro any.
fa mba nanymetsika nyity toerana ty fa raha ny tokony hisy tokony tsy ho tetotsika aratsy ny meny ty toerana ty tsy anahita toerana ivoriantsika satria ao toerana ivavahanao tsy omby de mba tahaka zany koa reto vahinina saitsika mamaly atsika reto mba tadidio ny anaran'ireo pastera sy mpitondra fanjakanareo mba tsarovy izy ireo fa mba namaly ny fanasantsika raha pitsoravaka pitsy fa tsy de avelatsika fotsiny am'izao fa inona nataony rahalahy reto rehefa tonga atao amin'ny toerana izy tsarovy e sa tsy tsarony Joseph hadino grave zay de betabe ny mpanao politika koa manao an'izany zay de nanampy ny fitondram-panjakana io fa rehefa tonga atao amin'ny fitondrana izy hadinony ianao hadinony ianao ozy ny iran'ny olombelona zay hadinony ianao hadinony ianao de nadinony tokoa ny Joseph e grave zany faraparanantsika ny tantaran'i Joseph andraisantsika lesona andininy raiky amby efapolo toko fa raiky amby efapolo amy Genesis toko fa raiky amby efapolo ny andininy manaraka lazany Joseph nofiny Farao sy nanandratana azy ho mpanapaka any Egypte nanofy indray Farao Joseph nanofy nanofy le izy roalahy tao amponjareo eto nanofy indray Farao zavatra anankiroa foana ny voatsikaritra amin'izy io Joseph indrona nanofy ireto gadra reto koa olona roa no nanofy eto Farao nanofy koa fa karazany roa koa nofiny Farao eto rehefa ovakitsika Genesis toko fa raiky amby efapolo ary rehefa afaka roa taona mipaka dia nanofy Farao ty zany nofy voalohany fa indro nitsangana teo amoron'ny ela izy ka indreo misy ombivavy fito tsara tare sady matavy niakatra avy tao ny ely ka nihinana teny amin'ny bararata ary indreo nisy ombivavy fito hafa koa ratsy tare sady mahia niakatra avy tao ny ely nanaraka azy dia nijanona teo nilan'ireo ombivavy teo amoron'ny ely ary ireo ombivavy ratsy tare sady mahia nihinana ireo ombivavy fito tsara tare sady matavy de taitra i Farao ny mahia indray ty ny mihinana ny matavy fa tsy mba ny matavy ny mihinana n'inona mahia zavatra mifamadika ane zany de taitra Farao hoe inona ary dikan'izany nofo zany ary natory indray izy ka nanofy fandroany ty indray zany nofy fandroany indro nisy aloim-bary fito nisy eo tamin'ny taony iray sady vokatra tsara ary indreo kosa nisy aloim-bary fito maivam-boa sady mainy rivotra avy any Atsinanana niseho nanaraka ireny ary saloim-bary maivam-boa ny telona ny saloim-bary fito vokatra sy be voa